Ia, faneravantsika rehetra am'izao andron'ny alahady fa voalohany amin'ny volana oktobra zao mipaotratrika tomoko ary miondrika ampanajana eo anatrehan'ny voninahitry ny tsika tsirairay avy eto amin'ity fandaharana ity. Faly miarahaba, faly manonona mbola tsara ary faly ihany koa raha mbola faly ny miaona aminareo isaky ny izay matsiaro amin'ity fandaharana ity. Io resaky hetsitsika izay nijeda ny mety ho fandehany sy ny fitsangany na ny dinamika entin'izany anga raha zay no tiany ilazana azy ao aoriana kely. Tsara mamerina ihany ny tantara satria manjary tsy mety raha ohatra ka hoe dinganina ny tantara. Ataoko fo kely izy satria sendra hitako tapoka telo izy ary tsy afenina fa tohana kely ny foko zany hoe ary ohatray manao erreur la fleurirako to malala fa ity zavatra ity tsy tonga ho azy fotsiny am'izao fa nisy zavatra nitomboany eran'ny Madagasikara nitranga tamin'ny firenena. Rehefa tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina dia anisan'ny zavatra nataony priorité indrindra ny nanao règlement de compte, ny nanagadrany zatsy, nanagaja ny zaro. Maromaro ny olona nigadra bonheur any Tamimora, any Tsiafa, rehefa any am-pigadrana zay vao amoronana dossier. Maromaro ny olona voasarika mpandrina nanomboka tamin'ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina ka na tokony hoe tsanganana cour de la justice ohatra takan'ny ministra Roly dia tsy nisy zany fa tonga dia lohana jilamboto fotsiny izy tonga dia nampidirina ary rehefa tratran'izay le hoe ao anatin'ny ko docteur Bery ao anatin'izay le hoe cible an'zareo zay dia mila mafy sy enjana vo afaka tamin'izany. Tao ny nandeha nialan'ny Madagasikara zay aloha mariako eto na averiko ihany tamin'izay niala tao Madagasikara tsy nitsoaka mihitsy tao, nandeha normal ohatrin'ny olona rehetra mieritseritsy ny mbola hody kanjo taty dépisté le maladie mahazo insuffisance rénale zany encore une fois zay mahatonga ny botabe io noho ny hoe fady minatira de nefa raha vao sira kely fotsiny de fa mibotsany ery zay mahatonga an'io. Ka tsy niahako ny zava-dehibe fa ny an'ireo hafa ary anisan'ny tena avako amin'izany ary tokony ho fiertén'ny faritra avaratra mihitsy ahafahan'ny faritra avaratra taitra am'izao fotoana zao sy mireagir ary monsieur rebondir, monsieur revolter koa nga raha zay koa ny filazana azy de ny hoe nisy zanakareo noho ny fitakinany ny ara-drarina taninareo firy ny akaparen'ny-dralahy fotsiny, nalain'ny dralahy fotsiny.
io ramatoa io niady ary niady hatramin'ny farany juska tany am-pigajana. Narary izy navelandrarao vady tany taka ny sanatry alika. Fa ny roany am'izay nisy an'izany tamin'ny tantarany Madagasikara satria rehefa maty Raingozy kolonela zany tamin'izany andro tamin'ny niady tamin'ny mpanjanona tany. Izao ny zavatra nolazainy Rangiarain'le Arivony satria izy io no anisan'ny niatoka isan'ny mpanjaka tamin'izany de hoe alevena ohatran'ny mandevona alika hoy izy tamin'izany andro zany. Ohatran'izay no nahazo ny Donia miavela ho faty taka ny fatin'alika, efa miteny ny fianakaviana, efa miteny ny garde pénitentiaire hoe tokony avoaka ty ramatoa ty ary tokony tsaboina any amin'ny hôpitaly, tena hoe hôpitaly ka tsy vita intsony. Negatif valiny avy any amin'ny fitondrana fohy be, raha zay ny ilazana azy. Zany hoe nisy processus nitabatambatra be dia be zany, nitambatra nahatonga an'le malagasy tezitra sy sorena. Zay vao tonga amin'ny hoe mouvement GNZ zay tena tao anatin'ny opportunité tsara, c'est-à-dire le bon moment, le moment opportun no nipoitra ny GNJ ary nanao ary mbola manao zay sasany. Zay zany le tokony hoe misy zavatra tsy ho adino zany raha ohatra zany resaka hoe ahoana nahatonga fa nateo amin'le processus na révolte marina fa nisy an'ny Nepal fa tsika koa manana antsika koa manana ny fomba fanaovana azy koa tsika sy ny karazany. Na ianao hoe tafika avy any amin'ny faritra ranjanana no alefa aty Antananarivo ary ny any amin'ny faritra zany de reny Apombolaky reny sisa ny Davera, zay no henoko aloha fa rehefa jerena tokoa de hoe avaiza daholo reto kabary reto rehefa dinihana, le kabeazany avy any amin'ny faritra. De zao tsara fantatra fa ireto zandary lava ny tena mamokivoky sy ny karazany reto de misy karama roa, ny ray officiel, ny ray tsy officiel. Fa ao anatin'izay fifandraisana zay tsy mitovy ny faribola raisina na samy mitovy grady raha hoe samy colonel de la gendarmerie na capitaine de la gendarmerie, maika moa fa bare ino ty izy teo barety moa zany filaza azy anakiroa na ray tsy hitovy mihitsy fa ny gendarmerie dia be karama be nefany mitovy ihany ny zavatra atao eny an-kianja. Hoy aho hoe le peuple malgache, la population malgache mérite le bravo, 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 bravo. Tena marina zany. Tena tsy évident le hoe andeha hitondra le sasanaire ino ty izy teo andraso mba jereko kely ty zara rehefa nolo anaty émission de ino ohatran'ino.
Scusate, Di tapaka di mba hajanony kely le message tokoko fa manjary déconcentré ao anatin'le fandaharana. Dia averiko ary am'le resaka hoe donia, tena rehefa tena atao ny kaonty tena sacre mihitsy donia ary tena nisotro ny alaiko maty, zay no tena marina an'ilay izy. Amintsika am'teny zao zany dia maheno aho hoe efa manomboka mijoro nosy be. Misy ny zavatra nitranga ary alahenon'ny fianakaviana tamin'ny zavatra nataony ho aho. Mba hisian'ny zavatra mety sy ny fitohizana tanterao ny ho aho satria ny inona kosa lazainao dia diso ianao satria sangan'asan'le olona zarainao tany amin'ny fahavalony na namidinao mihitsy. Tsy fantatro moa ny tena marina fa nitaraina taty amiko ireo fianakaviana zay de hoy zaho hoe aleo aloha mikalma kely. Tsy tokony atao an'izany le sangan'asan'le olona ary tena tsy mety zany. Zay zany natokavana am'le hoe nisy zavatra nitambatambatra be de tonga tamin'le zenizeny marina fa misy an'ireo Nepal niaccéléré an'le izy sy motiver sy nilégitimer an'le izy satria rehefa natao le parallèle sy le comparaison dia Madagasikara raha mbola pire kokoa noho i Nepal ary tamin'izany moa zany de niteny hoe tous les ingrédients, tous les critères pour un état déstabilisé ny teneniko fa azavaiko ny hoe coup d'état rehefa avao déstabilisé ou contraint de démissionner sont complets, du moins honorés. Zao le izy aza manahiky hofitahan'ny Andriamatoa Andry hoe tsy mila coup d'état, tsy mila coup d'état. Tsy coup d'état no ataontsika vahoaka malagasy. Tsy coup d'état no ataontsika fa zavatra roa no angatahana amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina, démissionne izy na au mieux symbolique sisa ary tsy manana pouvoir. Il est tout simplement là pour des chrysanthèmes. Zay zany apetako zay hoe il part définitivement par le biais d'une démission signée et reconnue par le signataire. Ka iza hoe iza nisy ny coup d'état am'izany raha ohatra le olona miala manala ny tenany. Na de hoe niterena zao vao niala. Zao ny zavatra teneniko atsika tohizo ny mouvement, tohizo ny pression fa ho am'faveratsika io rehefa tonga any amy table de négociation satria ny communauté internationale de manan-javatra be dia be ho lazaina sy ho resahana amin'izy efatra amin'izy telo lahy. Ka tsy ino tena tsy mino raha hoe tsy hanapa-kevitra Andriamatoa Andry Rajoelina ka hiteny hoe eny ary ahoana momba ahoana ny fomba ialako eto fa hiala aza.
Zay zavatra hoe ninoko. Fa sarotra amiko ny ino hoe